Jesosy ary afenao avadika anao timpanompo tsy mahatoky aoka Jesosy ianao no isandratra, aoka Jesosy ianao no hita dia voninahitra teo anao irery amin'ny tompo. Amen. Afaka mahazo toerana izy. Halleluja. Mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary manao kopa-tanana sady ho an'ireo mpanaraka ny pejy mba ho fanazy fiainana. Ny filazantsara. Aloha antsika dia retin'Andriamanitra eto mihaino teniny. Famelohan'izany dia te hilaza zavatra vitsivitsy aminao aloha mendrasa melohan'ny andraisantsika tenin'Andriamanitra. Isan'andro isika dia omeny tompo fahafahana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Sambatra ve ianao fa omen'Andriamanitra teny isan'andro. Fijoroana vavolombelona kely fotsy any amin'ny toerana ambanivohitra any. Betsaka ny olona mitady tenin'Andriamanitra, mitady an'ireo mpanompon'Andriamanitra mitondra teny, mitondra hafatra, fa tsy mahazo. Fa isika kosa dia mbola sambatra hoentin'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao ary mbola omen'Andriamanitra manompo ahafahantsika mihaino sy mandre, ahafahantsika ihany koa mianatra ny teniny. Zava-dehibe tokoa izany satria betsaka ireo kristianina mangetaeta. Isika nefa tonga eto isan'andro, mety amin'ny onjam-peo amin'ny vavaka fivadikanina isaky ny alahady izao dia omen'Andriamanitra fahafahana foana isika. Androany dia mangatà mihitsy teny amin'Andriamanitra mba ho hisy teny ho antsika tsirairay avy indray ao anatin'izao hafatra izao. Ny filazantsara hoy ato eo. Mihaino ny filazantsara isika mba hanino? Mba hamaly ny filazantsara, mba hiaina araka ny filazantsara. Androany avelanao ve avelantsika hikasika atsika, hanitsy atsika indray ve ny filazantsara. Tsy misy afa-tsy ny filazantsara irery ihany no afaka manovo ny fiainantsika tsirairay avy. Ny filazantsara koa dia ihany mahatonga antsika ho kristianina tena matotra. Ka androany, raha tianao ny kristianina tena matotra, andao avelantsika ny filazantsara hampitombo antsika, avelantsika ny filazantsara hampahery antsika. Aokontsika tsy ho diso hoe maheno tenin'Andriamanitra, mety misy fampaherezana ao anatin'ny reny, fa ny tena zava-dehibe dia aoka ho tonga fiainana amintsika tsirairay avy ireny tenin'Andriamanitra raisitsika, enoitsika isan'andro ireny. Sambatra ny madio am-po fa izy ny ahitan'Andriamanitra. Androany zasy ianao mino aho fa te ahitan'Andriamanitra daholo isika tsirairay avy ireo. Marina ve zany? Tsy afaka mahita an'Andriamanitra mihitsy isika raha mbola misy loto ao anatin'ny fontsika. Ary ny tenin'Andriamanitra dia manamafy an'izany hoe izay tsy manam-pamasinana dia tsy ahitany tompo. Mino fa tao anatin'ireny hira, fisaorana, fifonana, fiankohofana ireny tena nanavao ny fanoloran-tenanao amin'Andriamanitra ianao. Androany ary raha hiteny tenin'Andriamanitra eto, andre tenin'Andriamanitra eto isika, avelohan'ny tenin'Andriamanitra anitsy atsika ary mahaiza misakafo. Maninona moa amin'ny teny an'izany hoe mahaiza misakafo? Na i Paoly ary dia miteny hoe nampianarina ny ho voky mahay noana koa. Aokontsika tsy ho be fandrapa,
fa samy maky izay anjara fa tsy maintsy misy teny omen'Andriamanitra antsika tsirairay avy amin'ny fotoanany toy izao. Ny tenin'Andriamanitra ho raisintsika atao raisintsika ny Baiboly dia vakintsika Jaona 4:10. Jaona 4:10 dia raisintsika ny 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny nampinonan' Jesosy ny fon'ny mpianany sy ny ilazany ny amin'ny fanahy masina. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ihany koa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray aho ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy, Tompo, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Tamin'ny hira nataontsika teo dia isika tsirairay avy raha notaniana dia samy tia an'Andriamanitra daholo angamba. Marina ve zany? Misy tenin'Andriamanitra any amin'ity farany ity, Jaona 4:11 ity, eo amin'ny 13:20 dia namaly azy Jesosy hoe, raha misy tia dia hitandrina ny teloko izy, ary ny raiko tia azy ary akao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teloko, ary ny teny izay rehenareo dia tsy ahy fa ny ray izay naniraka. Ny tenin'Andriamanitra no entiko teto tamin'ny afatra farany dia momba ny fibebahana. Raha fitiny kely fotsiny dia hoy tenin'Andriamanitra hoe, mamoaza vo mendrika ny fibebahana. Tao anatin'ilay fibebahana misy hoe fanenenana ny amin'ny lalana ratsy, ny amin'ny zavatra ratsy izay natao, ary fiovan-dalana mihitsy. Raha antany antsika tsirairay avy ary za tsy ampanangan-tanana, efa misy vovy any aminao. Samy mpisaintsaina ao anatin'ny fony io. Efa tena bebaka marina ve dia misy vo manomboka hita any amin'ny fiainako andavanandro. Dia aleon'ny Tompo hamaky ny ao anatin'ny fontsika tsirairay avy ao. Ity filazantsara ny Jaona ity, i Jaona moa dia iray amin'ireo mpianatra, ary izy ilay mpianatra tena tiany Jesosy. Any amin'ny faran'ny evanjely Jesosy miteny hoe, ry vehivavy, indro ny zanakao, raha lehilahy, indro ny reninao. I Jaona, io filazana io lehilahy tenenina tsy Jaona mihitsy fa Jaona mpianatry Jesosy. Ary ny mpianatry Jesosy tena akaiky an' Jesosy anankitelo izy: Petera, Jaona dia Jakoba. Matetika Jesosy rehefa hitokam-bavaka dia ireo telo ireo foana no entiny miaraka aminy. Izany koa no ampaherezako anao, tianao ve no mba hanirahan'Andriamanitra sy hametrahan'Andriamanitra asa lehibe toy ny nataon'ny Jaona? Samy nanoratra epistily daholo ireo ny Jaona ny epistily nosoratany epistily voalohany filazantsara aloha voalohany filazantsara araka ny Jaona, epistily ho an'ny Jaona voalohany sy faharoa, fahatelo ary ny apokalipsy. Ao anatin'ireo izy dia tena misy fanambarana avy amin'Andriamanitra tokoa ao anatin'ireo. Ndao hidirantsika ary ity teny ity moa dia raha amin'ny
lohateny ery ambony ery a dia mivaky toy izao hoe inampinono an' Jesosy ny fon'ny mpianany sy ny ilazany ny amin'ny fanahy masina. Fa maninona tokoa moa ny mpianatra eto a no nampinonony, satria ity fotoana ity a dia fotoana teo a mpisakafoanana, ary efa akaika le fotoana anolorana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa mampionony Jesosy eto a dia teny izy teo amin'ny andiny voalohany hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ihany. Raha ny zava-misy eraky ny amin'izao fiainana izao a, mety betsaka tokoa no mampalahelo, betsaka ny mety handratra ny fotsika, betsaka ny mety tsy hahafaly atsika. Fa soa fa mbola teo Jesosy afaka mampionona afaka mampionona atsika tsirairay avy. Androany dia nitenin'Andriamanitra ary milaza amintsika hoe aza malahelo ny fonareo. Satria maninona moa no miteny an'izany Jesosy? Satria tsapany loatra fa mety hisy alahelo eo amin'reto mpianatra reto rehefa hiala izy. Dia tahaka ny amin'ny fiainantsika olombelona ihany koa io, amin'ireny fahoriana ireny, amin'ny fisarahana mety misy alahelo eo amin'ny fiainantsika. Fa eto a ny fisarahan'i Jesosy amin'ny mpianana, ary Jesosy eto dia efa mampanantena sady ao amin'ile lohateny teo hoe sy ny ilazany ny amin'ny fanahy masina. Raha andeha zany Jesosy a dia tsy hoe lasa fotsiny ohatrohatr'izao izy, fa nampanantena sady izy ny amin'ny fanahy masina. Dia miteny ihany izy a eo amin'ny andiny faharoa hoe ao an-tranony iray misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ao. Dia toy izy koa le vaky teny tia midirana mafy mantsy ety amin'ile andiny fahaenina etsy. Eo amin'ny fahaefatra, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy tamin'ny tompoko tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana. Hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana. Efa navelanao ve Jesosy aloha? Efa niraisinao? Raha tena nibebaka ianao ka tena nandray an Jesosy, dia tokony manomboka eto teny ity, manomboka taminy ianao nibebaka, manomboka tamin'izany no efa napetraka ao, navelanao sahady Jesosy ho lalana. Andao fakafaka antsika ireo teny ireo, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ndoka raisintsika ny filazantsara araka ny Matio. Mateo toko 7. Dia ny andininy 17. Mateo toko 7 ny andininy 17. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anarany toa: midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Inona ny atao hoe lalana? Lalana dia efa samy malala angamba antsika tsirairay avy hoe lalana dia natao zavatra anankiray natao hifamezivezena. Raha eto ianao zao andeha ho any ampitan-dranomasina, dia misy lalana, misy fitaovam-pitaterana mampitohy amin'izany. Lalana ihany koa dia zavatra hita maso, ialana amin'ny toerana anankiray hifindrana amin'ny toerana anankiray. Izay ny ara-nofo. Ary eo amin'izao tontolo izao betsaka ny lalana azon'izao tontolo izao omena antsika tsirairay avy. Fa lalana mitondra makaiza ireny lalana alehantsika ireny. Mitondra antsika any amin'ile fiainana ve, sa mitondra antsika any amin'ny fahafatesana? Izay ihany ny safiditsika, na fiainana na fahafatesana.
Araka ny teneniko teo hoe mifamezivezena. Fa ny ara-panahy ihany koa dia ohatr'izay mihitsy. Jesosy no lalana. Zava-dehibe zany. Satria nahoana? Nanaiky hidiny Jesosy ho lalana. Ary lalana efa henontsika fa natao hitsahana. Natao ho lalovana. Zava-dehibe tokoa zany hoe Jesosy no natao ampitohy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ho lalana. Zava-dehibe zany amin'ny fiainana ara-panahy. Satria raha tsy teo Jesosy dia tsy ho tafaverina tamin'Andriamanitra isika. Izay no mahazava-dehibe ny fidinan'i Jesosy teto an-tany ho famerenana antsika indray ho amin'Andriamanitra. Hoy bokon'ny Isaia hoe ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Nidiny Jesosy nitondra ny fahotako, nitondra ny fahotanao, nentiny teo amin'ny hazo fijaliana. Zava-dehibe zany, nanaiky ho lalana. Inona ihany koa ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity dia misy teny manomboka amin'ny fiainan'i Jesosy angambany fantatsitsika tsara ny fiainana nahazaza mara-pahatonga an'i Jesosy teo amin'ny fahalebiazana. Tao amin'ny manomboka teo amin'ny 12 taona izy tsy dia tsindriny mafy le izy fa nisy zaza katreo amin'ny 12 taona ary nanomboka teo amin'ny 13 taona. Inona ny teneniny? Zao vakitsika ny Lioka 2. Lioka 2 dia ny andininy 70. Zao vaky ny teny ary ny zaza dia tombo ka niana hery sady feno fahendrena ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Ary ny ray aman-dreny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravoana ny amin'ny Pasika. Ary rehefa 12 taona Jesosy ka niakatra izy ireo araka ny fanaony amin'ny andro firavoravoana. Zany koa le teny. Inona maninona moa no mamaky an'io teny io? Satria ny fiainan'i Jesosy efa hatrany amin'izy fahakely dia efa nisy sahady efa nisy endrika nanehoan'Andriamanitra fa zanany io, nanehoan'Andriamanitra fa ankasitrahany io, ary tany dia efa nisy lalana voasoritra sahady. Inona ny teneniny eto? Nitombo fahendrena, niana hery sady feno fahendrena ho anareo tanora ankizy eo anivon'ny tokantrano. Hoy ateo hoe lalana. Tsy misy afa-tsy ny ao amin'i Jesosy ihany no antoka tsara indrindra ho antsika ankizy sy tanora. Raha izaho manokana tany amin'ny fahakeloko tany tantara fijoroana vavolombelona kely aminao efa tany dia efa nisy lalana ny soritan'Andriamanitra ao anahy. Ary nitako hoe zava-dehibe tamin'izany dia zao, nisy fotoana fo maraina, rehefa fo maraina tany amin'ny 10 taonako tany angamba zany dia nahita ny dadanay mivavaka. Nahita ny dadanay mivavaka dia teo lasa ohatra ho anahy le izy mivavaka. Dia nanomboka tany ny fiainako dia efa nanana etaeta miandroso lalina tao amin'Andriamanitra fa tsy nisy olona afaka nitantana fa dia mivavaka ohatra ny fanaontsika amin'izany. Mivavaka fotsiny fa tsisy tondrozotra ho izy ho fitenena fa dia mivavaka fahoany arak'izay teny izay. Dia taty aoriana rehefa tena nandray an'i Jesosy, tsy ndriko mafy izay, tena nandray an'i Jesosy, dia misy fotoana izay miresaka ao an-tokantrano, miresaka amin'ny zanako amin'ny vadiko dia miresaka dia miteny amin'izy ireo hoe sambatry nareo fa tamin'ny fiainana ny ainanay taloha tsisy tenin'Andriamanitra ohatr'izao hitanareo zao.
Tsisy fampaherezana fa samy ataoko hoe samy mandeha samy mitady, zay le fitentsika. Tsisy mihitsy hoe fomba fitoriana, tsisy olona afaka napahiratra ny masonay tamin'izany. Fa ny ankizy tanora amin'izao fotoana izao tena sambatra ianareo. Manana mpanompon'Andriamanitra ary mahita hafatra feno, mahita hafatra be dia be, afaka mianova ny fiainantsika. Andaontsika hitombo fahendrena, hitombo fankatoavana ny ray aman-dreny, isika tsirairay avy. Tsika tanora ve zany? Misy tanora be da be ngamba ankizy. Zao kosa aloha tsy ho tanora io. Minao fa entsika tanora, andaontsika tena hitombo amin'izany fankatoavana zany, satria izany tena anisany lalana ahitana ny tombo. Ary raha izaho manokana vavolombelona angamba io ny fatao anatin'ny fiainako hatramin'izay, tsy mbola tao anatiko izany hoe namaly valy ray aman-dreny, fa tena nankatoa. Efa tamin'izany dia efa nisy lalana nosoritan'Andriamanitra, na dia mbola tsy tonga aza ny fahazavana. Fa ny zavatra rehetra hoy ny tenin'Andriamanitra dia miara-miasa. Ary ny zavatra izay asehon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy misy dikany avokoa. Mety ampandalovon'Andriamanitra tany hevitra ny fiainanao fa mahasoa anao reny. Misy tantara kely izay tsy haiko na efa heninao. Nisy mpanjaka dia nisy mpanolontsaina. Mety efa heninao ty fa averiko ihany. Rehefa teny le mpanjaka, teny le mpanolontsaina azafady amin'le mpanjaka hoe ny zavatra ataon'Andriamanitra dia tsara avokoa. Dia sady tezitra le mpanjaka no teny hoe marina be zany. Dia eo izy le mpanompony. Dia nisy fotoana nihaza tany anaty ala le mpanjaka sy le mpanompony. Dia rehefa nihaza dia voatifitra ny tanana, voatifitra ireny tsipika, voatoraka be. Dia niala ny lohan-tanany. Dia mbola niteny le mpanompony hoe tsara avokoa ny zavatra ataon'Andriamanitra, dia tezitra be le mpanjaka. Dia rehefa tezitra le mpanjaka dia nataony hatramo-maizina le mpanompony. Dia mbola niteny ihany le mpanompony hoe zavatra rehetra dia tsara avokoa ny zavatra ataon'Andriamanitra. Inona ny zavatra aseho taty aoriana? Taty aoriana nandeha nihaza ihany le mpanjaka, dia tratran'ireny ataontsika hoe olon-dia ireny. Dia rehefa tratra izy dia fatorana. Rehefa fatorana izy dia ho atao sorona. Teo ampijerena ny tanany le olon-dia, satria sorona dia mila olona feno. Le tanan'le mpanjaka nefa efa nisy niala le ratsan-tanana. Hoe tsy mety fa olona feno dia tafitsika. Teo le mpanjaka vao tonga saina hoe zavatra rehetra tsara avokoa. Lasa izy mifona tany amin'le mpanompony. Dia le mpanompony koa ary niteny hoe tsara izy ny zavatra nataon'Andriamanitra, satria raha niaraka taminao tamin'iny fotoana izy dia ny tanako feno, zaho olona feno tanteraka, za ndray maty-tany izy. Tena pahery antsika tsirairay avy ao anatin'izany hoe mety ampandalovon'Andriamanitra tany hevitra ny fiainanao, fa andao hisaorana an'Andriamanitra, tsara avokoa reny. Betsaka ny zavatra efa lalovako, nanomboka tany amin'ny folo fahakely tany, fa taty aoriana hisaorako amin'ny tompo fa takatro le izy, ary tena deraiko Andriamanitra. Izay no antony ampaherezako antsika ankizy tanora andao hitombo amin'izany fahendrena izany. Tsy misy afa-tsy ny fahendrena ao amin'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika mahita an'ilay fiainana. Ary ho antsika ray aman-dreny ihany koa, betsaka no miteny hoe mahatafita zanaka, fa ny tena mahatafita zanaka dia tsy ny hoe fiainana ara-nofo. Mety fianarana io, mety hoe lasa ny ivelany, fa ny tena zava-dehibe indrindra dia tonga antsika ao amin'i Jesosy ny zanantsika. Izay ny tena atao hoe tafitantsika ny zanantsika. Andaontsika arakizy tena hitombo fahendrena, ankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ary ny faharoa ho an'ny lehibe ihany koa. Jesosy rehefa teo amin'ny fahatelopolo taonany vao nanomboka nitory-teny izy, dia teny hoe bebeba ianareo. Ary nitory-teny fohy indrindra
ao anatin'y baiboly io. Fantatsika ve? Inona ny toriteny nataon'i Jesosy fohy indrindra reo anatin'y baiboly io? Atao amiko ny fanahin'ny tompo i Jesosy. Dia vakiny io tao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Dia rehefa vita io dia nakombona izy ny boky dia lasa izy mipetraka talanjona ny olona tamin'izany teny izany. Tsy afaky ny aina isika raha tsy misy tenin'Andriamanitra. Tsy afaky ny velona isika raha tsy misy tenin'Andriamanitra. Ary tsy afaka ny ahita an'ilay lalantsika raha tsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Fa Jesosy vao vita ny batisany, nanomboka amin'izay ny ady. Tonga dia tany hevitra avy hatrany. Eo ilay hidirako amin'ilay ho an'ilay olon-dehibe. Isika tsirairay avy tsy misy mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra irery ihany no voatokana hitory ny tenin'Andriamanitra. Fa isika izay vita batisa rehetra tokony hitory ny tenin'Andriamanitra. Tokony hampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Nanomboka ny asan'i Jesosy, lasa tany an-tany hevitra. Tao anatin'ny tany hevitra, betsaka ny fakam-panahy nandalo tamin'i Jesosy. Haniny, voninahitra, toerana. Fa tsotra ny namaliany Jesosy anazy, voasoratra hoe. Tena mpahery antsika ihany koa hoe andaontsika tena hifantoka amin'izany lalana nanirahan'i Jesosy antsika tsirairay avy izany. Ary tsy vitantsika io raha tsy misy tenin'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy. Androany mangataka sahanao hoe ny teny hoe avelanao indray tenin'Andriamanitra, ampitombo anao anitsy izay fahazarany ratsy tao anatintsika tsirairay avy tao. Ary mety hampangalovon'Andriamanitra tany hevitra be da be tsika. Samy manana angamba antsika raha hitanisy eo. Fa tsy anontany anao hoe inona avy, fa zaho koa samy tsoreto koa manana. Fa ao anatin'ireny andaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Andaontsika hiverina amin'ilay lalany. Andaontsika hatoky fa hain'Andriamanitra ny zavatra atao. Ary misy dikany amin'ny fiainam-panahinao io asehon'Andriamanitra aminao izao io. Manarak'izay dia niteny izy hoe ilay lalana teo ihany. Tao jerentsika ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 2. Dia ny andimy 9. Izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany. Fa inona ilay nandehanan'i Jesosy? Lalany hazo fijalinana. Tsy afaky ny hitombo isika, tsy afaky ny handeha lavitra isika raha tsy misy hazo fijaliana. Amen na ve? Ohatran'ny mangina be ianareo satria mety mampitahotra ve ilay teny. Fahamarinana io koa tsy maintsy teneny. Andaontsika izany tena hanova fijery. Raha izao tontolo izao ary manana ilay zavatra boribory ovay ilay fijery. Androany ny tenin'Andriamanitra koa hoe avelantsika hanova fijery. Ary tsy ny fijery ihany ny amboarin'ny tenin'Andriamanitra amintsika, fa fiteny, fomba fihetsika, fomba fanao, fomba fahazarana. Andaontsika tsy hanana izany fahazarana izany hoe ovay ilay fijery. Mandray tenin'Andriamanitra isika, mety ho zao amin'izao fotoana izao, fa mivoaka eto isika dia miverina amin'ilay fahazarantsika. Fa tiantoka indrindra raha manana amin'izany fiainana izany. Mba tsy ho eto amintsika izany olona manana izany toetra anankiray izany. Andaontsika tena hanova fijerintsika ho araka ilay fijerin'Andriamanitra. Andeha amin'ilay lalana nosoritan'Andriamanitra. Lalana nosoritan'Andriamanitra nanomboka amin'ny fiainan'i Jesosy ka hatreo Kalvary.
iny ihany lalatokana. Ankoatran'iny dia tsisy sandoka. Mety betsaka lalana omeny izao tontolo izao mety hitondranao any amin'ny fahombiazana, fa fahafatesana ny ao ambadika iny. Androany dia hisarika ny saitsika tsirairay avy ianao Jesosy hanova ny fiainanao. Ary meteza koa ianao hanaraka ny lalana izay efa nisoritan'Andriamanitra. Ireto mpianatra reto dia raha niaraka tamin'i Jesosy dia nanolotra ny aminy manontolo. Tsisy mihitsy tao anatin'ireo mpianatra ireo hoe rehefa lasa Jesosy dia mifosafosa. Rehefa lasa Jesosy dia miresaka zavatra. Fa ny fiainan'i Jesosy no tena nitahafin'ireo. Izany koa dia mbola fiainana tsara ho alaintsika tahaka. Andaontsika tena hanahaka ilay fiainana marina ao amin'i Jesosy. Fa ny faharoa dia ny hoe izao ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia efa fantatsika raha ny fahamarinana izao tontolo izao mety misy tranga anankiray, mety olona, mety zavatra. Fa amin'izao tontolo izao reny raiso ny fahamarinana. Fa ny fahamarinan'Andriamanitra dia tokana ihany Jesosy. Jesosy tokana irery ihany. Ataontsika maky Salamo 40. Salamo 40. Vakitsika miandininy 10. Tsy mba nafeniko tato am-poko ny fahitsinao. Ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako. Tsy nanafina ny famondraponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonan-dehibe aho. Isika tsirairay avy ireo dia natao hiteny ny fahamarinan'Andriamanitra. Natao hiaina araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Ity fahamarinana ity tena mafy. Mafy miaina amin'io. Satria eny amin'ny sehatra rehetra hiainantsika eny amin'ny fiarahamonina eny dia sedraina foana izasy anao. Na amin'inona na amin'inona. Handray ohatra anankiray hiditra birao karakara taratasy. Efa malaza moa ty resaka kolikoly ty. Dia misy ilay zavatra asisika eo ambany latabatra. Isika nefa mpanompon'Andriamanitra. Manahoana hitoerantsika manoloana ilay fahamarinan'Andriamanitra. Hijoro ve isika? Ekena tsy azo lavina mihitsy ny fiainana hitantsika eto amin'ity tantsika ity. Ary tena mihamafy ary ny tsy fandehanana amin'izany fahamarinana izany. Fa nefa raha olona kristianina mpanaradia amin'i Jesosy tsika, andao hiaina an'ilay fahamarinana araka an'Andriamanitra. Mafimafy io tena mampahery antsika tsirairay avy. Tena mafy. Satria ho an'ny olona mikarakara taratasy izy, ohatra eny amin'ireny toerana eny anivon'ireny birao samy hafa ireny, manome vola hoy, manome vola ohatra izy, mety vita vetivety ilay taratasy. Fa ianao ilay mandeha amin'ny fahamarinana mety maharitra elaela. Fa aiza ho aiza ny fahatokintsika tsirairay avy an'Andriamanitra. Aiza ho aiza ny fijoroantsika araka ilay fahamarinan'Andriamanitra. Ary ny zavatra rehetra nampianarin'i Jesosy dia io fahamarinana io. Io fahamarinana. Any amin'ny bokin'ny Deutéronomiana izy mbola raha miteny hoe raha very izy ny ombon-dralanao dia azo ataonao hoe tsy rahahiko io. Fa tazoma izy mandra-pitadiny ny rahalahanao azy dia avereno aminy. Nandraitsika
anehoan'Andriamanitra fiainana, misy fiainana ohatr'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Mety ohatra hoe misy famerim-bola adinona mpivarotra, mety nihoatra, mety tsy ampy ihany koa amintsika. Fa eo le fahamarinana, mety tsika mety hoe mieritreritra mety hoe kely dia tsisy dikany. Fa aiza ho aiza le fonao eo anatrehan'Andriamanitra. Aiza ho aiza le fahamarinanao eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Aiza ho aiza le fijoroantsika manoloana ty teny ty hoe izao ny fahamarinana. Jesosy miteny amin'io fa matoa izy miteny tia ny hanahaka anazy koa isika tsiray avy, tia miaina araka le fahamarinana izay nampianarina. Nisy fotoana nandeha taxi be dia rehefa nitaky frais le receveur dia adino le anahy. Tsy niteny izy dia ndrasako izy zany hitako mety tsy tadidy ngavany fa noho nivoaka dia nalohako izy gagabe izy fa ngava tsy efa nitakiako le anao no meko mbola o dia nisaotra moa izy. Vitsy ny olona manao ohatr'izany. Izay le fahamarinana, mety amin'ny zavatra kely tsisy dikany dia sedrainy sika. Fa eo ihany koa le tenin'Andriamanitra no barazy, toka hoe bariera ihany koa ho an'ny faina mpanahintsika tsirairay avy. Avelao ny tenin'Andriamanitra hiasa ao anatintsika tsirairay avy. Mety hivoaka eto zao tsika tsirairay avy dia sedrain'Andriamanitra amin'izany teny izany. Izay mihitsy le izy. Tsy maintsy sedraina ny finoantsika. Tahaka an'ireny volamena ireny. Volamena mba ahitana hoe tena volamena marina io tsy maintsy ampandalovina avo. Mety ohatr'izany koa ny fiainantsika tsirairay avy. Ampandalovin'Andriamanitra avo. Fizany toetra mamay. Fa aokontsika hijoro amin'ilay fahamarinan'Andriamanitra, hitoky tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ao amin'io ny avelantsika ho antoka sy fiarovana ho antsika, tsy hanary antsika izany ho Andriamanitra. Tena mampahery anao ary fiainana efa nilalovana izany. Mety tsy takatrao androany io zavatra miseho io, fa ho takatrao foana io raha hatrizay. Ho takatrao foana io. Ary Andriamanitra, misy fotoana rehefa miresaka amin'ny namako eny, tsy mba tsy adala Andriamanitra. Hoe ampandaloviny zavatra mamay ianao. Fa amin'ireny fakapana ireny izy dia efa misy lalana amoahany ianao. Iza no mahavita an'izany? Izy ireo ihany. Androany andaontsika hiaina arak'izany fahamarinana avy amin'Andriamanitra izany. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia Jesosy irery ihany. Hoy teny any amin'ny bokin'ny Timotea, iray ny mpanao lalana. Iray Andriamanitra izy, iray ny mpanao lalana. Dia izy Jesosy Kristy irery ihany. Amin'izao andro iainantsika izao mety maro, mety mpanompon'Andriamanitra io milaza ny tenany ho Andriamanitra rehefa tsy vitsy izany, efa vanim-potoana farany izao. Fa andaontsika tsy voarebireby amin'izany. Andaontsika tena hifantoka, hitoky, hametraka ny finoantsika amin'Andriamanitra. Rehefa ampy sy feno ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika ao, tsy ho siton'ireny karazam-piainana hafahafa ireny isika. Manasa antsika ihany koa tena feno tenin'Andriamanitra ny fiainantsika. Zava-dehibe zany mamaky tenin'Andriamanitra izany. Satria io ihany no teny tonga velona, teny tonga nofo ary teny velona ho antsika tsirairay avy. Aoka mba hiasa amin'ny fiainantsika andavanandro izany tenin'Andriamanitra izany. Ary ilay farany teo dia ny fahamarinana. Fiainana tao aloha aorian'ilay fahamarinana dia fiainana. Fa maninona moa tiany natao farany? Baiboly no miteny an'io. Maninona tsy hoe izao ny fiainana, izay vao lalana, izay vao fahamarinana. Misy dikany lehibe
Satria raha tiatsika ny ahazo fiainana ao amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mandeha amin'ny lalana nizoran'i Jesosy ny fiainantsika tsirairay avy. Amen ve? Andao koa isika mba hanahaka an'izany fiainan'i Jesosy zany. I Paoly dia milaza hoe manahafa tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Izy amintsika ny sa miteny teny toy izany. Satria ny fiainan'i Paoly tena nanahaka ny fiainan'i Kristy. Na fijaliana io, rehetrarehetra. Misy teny be da be moa teneny eo vaky sambo, saika nisy nanafika, saika nohaniny alika, be da be zany. Fa zay ilay fiainanao amin'ny tompo. Fa na dia teo azy zany zavatra rehetrarehetra zany tsy mbo namototra mihitsy Paoly, fa vao maika izy mitombo tao amin'ny Kristy. Ataontsika mamaky tenin'Andriamanitra anie. Deutéronomie toko faha-telopolo. Bokin'ny Deutéronomie toko faha-telopolo ny andiliny fa-15. Zao ny vaky ny teny indro efa nataoko teo alohanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny lozy. Dia antsika kely ery amin'ny andininy fa-17 ery. Miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko eo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana. Koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny taranaka-reo. Eo anoloantsika tokoa betsaka ny fiainana azon'izao tontolo izao velarina eo anoloantsika. Fa fiainana mitondra antsika makaizy re hivoana amin'ilay lalan'i Kristy. Hiala amin'ilay lalan'i Kristy. Ary ny tanjony devoly amintsika tsirairay avy dia miala ao anatin'io lalana io. Tsy handeha amin'ny fahamarinana io ary tsy ahazo an'ilay fiainana mandrakizay. Izay ny vokany. Androany dia miteny hoe araka ity tenin'Andriamanitra ity, misafidiana fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Resy lahatra ny amin'izany tsika tsirairay. Andriamanitra mahita ny toe-pontsika, mahita ny anay izy, mahita ny tsika tsirairay avy. Misafidiana fiainana. Ao anatin'io teny io fiainana misy aina. Tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe aina ho an'izay mahazo azy. Ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tianao ho velona ve ny ara-panahinao? Andao hisafidy fiainanao amin'ny Kristy. Andao hanahaka an'i Kristy. Andao hitombo amin'ny teniny. Andao hankatoa. Andao hanatanteraka. Tsy atao fahazarana fotsiny hoe mamaky tenin'Andriamanitra androany. Mafita be da be, fa aiza ho aiza tao anatin'ireny misy fiainana tao anatiko. Aiza ho aiza tao anatin'ireny teny ireny no mba misy vokatra teo amin'ny fiainako andavanandro. Isika ny amin'io tenin'Andriamanitra io tena sedray tsika. Nisy fotoana avy namonjy fifadikanana tatsy. Ianao ilay mahery be iny. Anao mitondra moto, eny an-dalana ianao misy manompo. Atsy ianao mahery be, voakatsy ianao dia voasetra. Tena mifaratra aminy hoe inona ny ataonao? Aninona ianao? Izany izao tontolo izao. Aoka tsy ho kivy amin'izany ianao. Fa ny fiarovana tsara ho antsika andao fiainoana tenin'Andriamanitra. Rehefa ampy tenin'Andriamanitra ny fiainantsika, tsy havita ninina eo reny fiainana hitantsika eo amin'izao tontolo izao reny.
mafimafo hoy ateo, ary tsy maintsy setraina isika tsirairay avy, ary samy manana ny fomba isedrana antsika mety tsy mitovy fa tsy maintsy mandalo, ary ny hafarana io azo fijaliana. Fa ho aorianan'io ny hampandresy antsika tsirairay avy no tanjon'Andriamanitra ao anatin'io. Raha manana an Jesosy ianao, tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mandresy, ary tena fiainana hitako amin'ny andavanandro zany. Mety misy zavatra miseho be da be tsy takatry ny say, fa ny zavatra tsotra teneniko ao anatiko foana dia hoe misaotra anao tompony amin'ity zavatra hitandalovinao. Ary tato ato nanana traikefa, nanana ohatrany anambarana zany, misy zavatra ohatrany aseho an'Andriamanitra zany ampianarany anahy eo amin'ny fiainako. Fa ao anatin'izy dia efa manomboka mianatra le fijerin'Andriamanitra. Misy fotoana misaotra fotsiny, mety zavatra mafy no lalovana, fa misaotra izay hoaninareo na izay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovy ny voro-manidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny. Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Ary izy ao aminareo na dia manay aza no mahay manampy ny andro iainany, na dia kely monja azy. Amina hoana no manay amin'ny fitafiana ianareo, dinio tsara ny faniry ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahitra any an-tsaha izay any anio ka hantsipy ao am-patana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainky ava ianareo kely finoana. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no tafianay, na inona no sotronay, na inona no hoaninay. Fa izany rehetra izany dia ka tsahany jetilisa fantatra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra, fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Fiainana matetika tokoa ny zavatra mahavariana antsika dia le fiainana androany any. Ny Salamo dia efa niteny hoe 70 na 80 taona. Raha tahiny ka ela indrindra, dia izy any tsaratsara amintsika le hanomana ny 70 ve izay vetivety na miserana sa le mandrakizay. Ny fiainantsika matetika mivoaka maraintsika dia anino mitady izay hoanina, hosotroana, hotafiana, izany daholo ve? Sa misy mitady ankoatran'izany? Izay ihany miditra isika dia mitondra ny vokatra hitantsika avy any. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny aza manahy. Ery amin'ny fara moa izy dia mazava tsara hoe fankatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Efa nitenentsika teo daholo ny fahamarinana Jesosy Kristy. Le fomba fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra anie dia reny fiainana lalana no nomeny Jesosy ho antsika ireny. Mety ao ny fandeferana, fanetretena, fanaovana ny hafa ho ambony noho ny tena. Zany le lalana daholo zany. Mety marary daholo zany tsy moro zany, fa mampahery antsika kosa fa manana an Jesosy sika efa nandresy an'izany rehetrarehetra izany. Ary Jesosy irery ihany no nandresy an'izany voalohany. Dia tsika tsy miatrika fa irery fa miaraka aminy, ary asa efa vitan'i Jesosy io, fa valo efa resy io. Andaontsika tena hikatsaka le fanjakan'Andriamanitra. Rehefa ampy ao anatintsika anie io, tena miteny anao fa mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Fa matetika ny tsika afa-matiki-tsika le izy.
ohatra ny apaha-potoana zay vao mba fotsika ho an'Andriamanitra. Variana amin'ny ara-nofo isika, variana amin'izao tontolo izao isika. Dia matetika izany hivavaka izany ary rehefa tena olana be mihitsy, fomba vita 10 minitra natokana hamakiana tenin'Andriamanitra. Efa tena olana be zany. Fandao vaitsika ilay fijery. Vonona ve misy tenina mpanompon'Andriamanitra teto hoe inona ny tena andalitsika ny fotoanantsika tsirairay avy. Andao mba olanitsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Dia avy eo mamoby be tsika eny amin'ny andavanandro tsika tsirairay avy. Afaka mamotsy amin'ny fiteny. Tenako izao tena be ny zavatra tsy mety nataoko taloha. Mety fiteny. Fa rehefa tena miasa ilay filazantsara indray an'i Jesosy dia miova. Mety mbola io aloha ny toerana misy antsika tsirairay avy fa misaorana Andriamanitra. Fa hain'Andriamanitra mampitsombatika an'io. Ary raha fitahiana izany hain'Andriamanitra atao izany fa le toe-ponao aloha. Tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teto tamin'ny heriny hoe amin'ny zavatra rehetra izay ataonao dia jereo hoe inona ny tombony ho an'Andriamanitra. Mety zavatra mety raisiko amin'ny hita maso fiara. Fiara materialy. Fa eto koa tsika amina fiteny. Amina fiteny inona mety tombony ho an'Andriamanitra. Na ianao miresaka amin'ny olona io ary misy tombony ho an'olona ny firesahanao Andriamanitra io. Tamin'ny herinandro niresaka tamin'ny olona izay vao vita fotoana teto. Dia rehefa niresaka tamin'ny olona izay dia miresaka eo. Dia tsisy miteny mihitsy hoe izay ny ka ohatr'izao. Fa le olona no mahatsapa avy hatrany. Ianao hoe fantatro fa mpanompon'Andriamanitra. Satria inona ny antony? Izay le vokatra takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay. Tsy eto ihany no angatahana amintsika izany, fa eny anivon'ny fiarahamonina ary manomboka ao an-tokantrano aloha voalohany indrindra. Ao tsika mila fitaratra. Voaka tokantrano fiarahamonina. Eny amin'ny toeram-piasana na iza tokony ho fitaratra foana isika ary izay le takin'ny tenin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Dia samy mametra-panontaniana hoe tena efa nisy vokany taty anatiko marina ve ireny tenin'Andriamanitra nafafy tamiko loatoko isaky ny alahady ireny. 5 taona isika izay mivavaka. Mba efa nisy vokany tamin'ny fiainam-panahintsika ve ireny tenin'Andriamanitra nafafy. Satria tadidio sambatra isika fa mbola omen'Andriamanitra teny isaky ny alahady. Apetrao foana ilay fanontaniana. Raha any amin'ny faritra Atsinanana izay anaovantsika iraka any foana. Tsy ampy mpanompon'Andriamanitra ary tsy mahita an'izao azontsika izao. Tsy maheno ny zavatra henontsika isan'andro na amin'ny onjam-peo. Tsy mahita fa isika matoto eto. Raha iso tena zava-dehibe. Raha iso tena goavana be amin'ny fiainam-panahintsika. Alohan'ny hamaranako ny teny le tenin'i Jesosy teo amin'ny Jaona 4:12 teo. Ao vientsika kely. Eo amin'le dia ny fahaenina dia le tapany by. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala. Betsaka ny zavatra manolo ny toeran'Andriamanitra amin'izao. Misy mpanompon'Andriamanitra koa teto niteny tamin'iny rehefa fampiresaka izay tany tamatavy tany dia hoe raha tsy ny olona ohatr'izao tsy tafiditra ao an-danitra any. Marina ve zany raha ity tenin'Andriamanitra ity? Fa izy no iza. Izy nga no mitondra an'ilay azo fijaliana. Andao tena anamafy
Izany teny izany tsika hoe tsy misy, tena tsy misy na iray azy. Tsy voly io, tsy voninahitra, tsy fahefany. Jesosy tokana irery any no afaka mahatonga atsika andova le fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy. Izay rehetrarehetra ananantsika janony eto ihany. Isan'ny any kely izay moa tamina mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe manambola be lera namana dia ty voly ty atokany ato fa rehefa maty dia meko amin'ny Peteriko hiditra ao an-danitra. Firy volana taty aoriana le vola vao tadidy, izy nefa efa maty. Izy teny le vatany avy eo, izy tsy niakatra ka efa nidina fa aloha ty voly ty atoko ary ambany ary. Tsy ny volantsika, tsy ny fahaizantsika, tsy ny fahefantsika hidirantsika amin'any, fa ny fananantsika amin'ny Jesosy. Ho lalana, fahamarinana, fiainana. Ary tena tsy misy antoka tsara ankoatran'izany. Jesosy irery any. Jesosy irery any. Voarainao ve ny hafatra? Mino fa hiasa ao amintsika tsirairay avy ny filazantsara. Avelao ny filazantsara hiasa. Avelao ny filazantsara hanamboatra, hanefy. Mety marary io veriko foana zany. Marary eo mpiatrehana an'izy io fa misy tombony foana io ao aoriana kely. Ny tombony io fanjakan'ny lanitra. Zay irery any. Matoa zasy ianao ny tenin'Andriamanitra eto, matoa tsika tsirairay avy mahafoy fotoana akanesana ty am-piangonana, isaorana, hiderana an'Andriamanitra, hiankohofana, hiainona ny teny. Inona ny tanjontsika ao anatin'izany? Raha efa noana daholo. Raha tsisy mahateny tso, fanjakan'ny lanitra ihany. Zay irery any. Tsy manana hafa ankoatran'izany ny tanjontsika amin'ny fianarana ny sitrapon'Andriamanitra. Ataontsika hitsangana hanamafy an'izany ao anatin'ny hira sy ny vavaka. Mangataka ny mpitera va hiakatra. Mino fa voaray antsika tsirairay avy ny hafatra izay noentsika teto. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalana. Avelao Jesosy hiasa ao anatinao ary meteza hanao an' Jesosy ho lalana, meteza hianatra ny fahamarinana ao anatin'ireny sehatra, tranga maro ampiain'ny atsika isan'andro isan'andro ireny, mba haninona? Mba hazahoantsika le fiainana dia antofahantsika le fiainana mandrakizay ao aminy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaonao, entiko ampaherezana antsika tsirairay avy. Jaonina 7:7 ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy. Ataontsika hitombo amin'izany fahalalana an'Andriamanitra izany. Ataontsika ty hira anankiray ty, hiran'ny jajamo.